Efa manantanina ankiaky ny valimbavaky ny vahoaka malagasy maro anisany hoe aingany mba ho hisy adversaire i Telma sy Orange sy ireo opérateur rehetra izay misetrasetra sy mamboatry ny vahoaka hoy ireo vahoaka maro anisa. Ankehitriny moa dia efa manantanina izany valimbavaka izany ary tena efa ankafaliana moa ny malagasy miandry ny adversaire ny opérateur. Ary ny faharoa manaraka izany ihany koa dia nandefa mafy ho an'ireo hilatsa-kofidiana i Andriamatoa Fanirisoa Irinevo ary ny eny Anosibe kosa dia misy nitranga fahatapahan-jiro. Tsy maintsy hidirantsika moa izay zavatra izay fa mialohan'izany aloha dia aboneny sainantsika ary toy ny mahazatra foana fa tsy miova ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Ndeha ary hidirantsika voalohany ny olona izay hitantsika amin'ity sary ity, izy moa dia tsy misy tsy mahafantatra ary hain'olona rehetra satria filoham-pirenenan'i Madagasikara na hoe président de la république. Anisany namoaka hevitra ny mikasika an'ity filoha hajaina ity moa i Andriamatoa Filiry Rakotomalala ary tena nambabony maro moa ny hevitra izay navoakany. Ndeha ary hijerevantsika ny hevitra izay navoakany izany Filiry izany ny mikasika an'ity filoha Andry Nirina Rajoelina ity. Ny antony nilazany Filiry ity filoha Andry Rajoelina ity moa dia nahazo vava ny filoham-pirenena teo aloha izy tsy iza moa izany fa tompoko lahy professeur Zafelbert ary nampita hainy tamin'ny Andriamatoa filoha Andry Nirina Rajoelina izany filoham-pirenena teo aloha izany izay efa niamboho lalana. Ka hoy Filiry hoe namadika any professeur tamin'ny zavatra maro i Andry Rajoelina maro ary mbola velona ireo vavolombelona tamin'izany. Izany fanehoan-kevitra izay navoakany Filiry mikasika an'ity filoham-pirenena ankehitriny ity. Izahay ankehitriny moa dia tsy dia maharaka zava-nisy loatra tany aloha tany fa na zany na tsy zany aza dia miezaka mamantatra ny tantara ary miezaka mamantatra ny tena zava-misy marina. Fa ity zavatra navoakany Filiry ity dia be dia be ny naneho ny fanehoan-kevitra ary be dia be ihany koa ny nijoro vavolombelona hoe tena marina io zavatra voalazanao io. Ndeha ho jerevantsika ny fanehoan-kevitra ireo olona maro nanoloana io zavatra navoakany Rakotomalala io. Hoy ny sasany hoe raha ny fahitako azy i professeur Zafy no tena demokraty indrindra ary tsy mba nanao zavatra maloto nandritra ny fitondrany. Malagasy manam-pahaizana sady tia tanindrazana mifanohitra tanteraka amin'ilay rangahy nahazo fitondrana io hoy fanehoan-kevitra ity olona ity. Ny sasany moa dia tena mahatadidy ny zava-misy ary tena mampiatsiahy ihany koa raha sendra misy fotoana ampitsahivana any ireny zavatra rehetra nandalo ireny. Ity zao misy zoky anankiray nilaza ka nanao hoe manao sainjaza i Rajoelina hoy Zafelbert izay dia tena marina tokoa. Be kaprisy teleferiky heliko ary 4x4 mbola milalao tsy afaka amin'ilay manala azy isaky ny mihetsika mandihy tsy miasa lava izao mandritra ny tetezamita mpandainga velona ohatran'ireny zaza ireny tsy hay koa raha mpangalatra ohatran'ny ankizy mivadibadidela ohatran'ny ankizy milalao vovoka betsake zaza saina hoy ity olona ity raha naneho hevitra nanoloana ny publication izay nataona i Rakotomalala. Be dia be moa ny olona mamoaka ny fanehoan-kevitra mikasika any Zafelbert sy filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ary ny andanin'izany ihany koa dia misy mijoro vavolombelona fa tena zavatra marina io zavatra voalaza io. Toy n'ity namana anankiray ity nilaza ka nanao hoe zay niaraka nitolona tamin'ny teny Avilohany ao 1,700 ambiance bon enfant tamin'izany ny teo amin'ny 13 Mai isan'andro talohan'io. Tsisy hoe force de l'ordre nandefa lacrymogène, au contraire tadidiko zay sy lay namako ary mbola nividy sandwich ho an'ny miaramila teo ankaikinay dia niaraka niresaka sy nivanitika. Zany nitolona tamin'ny andronay zao vao maika nandoza ny zava-misy hoy ity namana ity raha naneho ny hevitra mikasika any Zafelbert sy Andriamatoa filoha ankehitriny Andry Nirina Rajoelina.
Reny moa ny fanehoan-kevitran'olona tao amin'ny compte-ny Rakoto Malala Flery, tsara ihany ny mampahafantatra isika rehetra ireny zavatra ireny mba ahafahantsika mamakafaka sy mitady ny tantara izay mbola tsy niainantsika ankehitriny. Ndeha ary hijerevantsika ny hafatra izay nomeny fanirisoa Irnevo ho an'ny ireo hirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka ito a Madagasikara. Nanome hafatra moa ny tenany ary ny mampiavaka an'ity ramatoa ity dia manafatrafatra foana izy isanandro. Nanontany ho an'ny malagasy moa i fanirisoa Irnevo ny hoe inona daholo ny asan'ny député. Manasa lamba mampiseho hoe mivavaka, mitety fokon-tany dia mizara fripy, mizara vary amin'ny kapoaka ary mizara menaka fa efany tsia ry vahoaka malagasy tsy izany no asan'ny député fa manao lalàna hanatsarana ny fidiram-bolanareo, hanatsarana ny fitsaboan-tenanareo ary hamerana ny fandaniam-bola ny fanjakana ka ampiasana vola amin'ny faritra misy anareo. Izany no anisan'ny hafatra nomeny ary mbola nitohy tamin'ny hoe ny solombavam-bahoaka ihany koa dia manao volavolan-dalàna hiarovana ny ainareo sy fanananareo amin'ny mpisoloky sy mpangalatra taova sy ran'olona. Misy izany nefa tsisy fepetra araka ny lalàna akory. Manao fanaraha-maso ny fiasan'ny gouvernemanta fa tsy miditra ao anatin'ny gouvernemanta rehefa lany ary manao motion de censure sy empêchement rehefa manaonao foana ny président na premier ministre hoy fanirisoa Irnevo. Ka ireo nilaza azy ho solombavam-bahoaka moa ve tena naharaka ireo fepetra ireo sa inona ny tena zavatra hitanareo rehetra nandritra ny ireny fotoana maro nandalovana ireny. Izany moa anisan'ny fanehoan-kevitra izay nataony ary indrindra hafatra navoakany raha teo moa izay zavatra izay ka jereo any amin'ny compte-ny fa ho hitanareo izany zavatra rehetra izany sy ny fanehoan-kevitran'olona maro tao anatin' izay hevitra izay navoakany ilay mpitsara teo aloha izay. Iny moa ny mikasika any ramatoa fanirisoa. Ndeha ary hidirantsika ny vaovao tsara ho an'ny malagasy satria anisan'ny tena maro ny malagasy mivavaka mafy ny mba hisiany adversaire ny opérateur misy eto Madagasikara satria anisan'ny tena nampiakatra tarify ny amin'ny connexion ny Telma sy ny Orange ka mibabababa ny malagasy ary mivavaka mafy mba ho hisy adversaire ireto olona misekoseko ireto. Ny omaly moa dia nanao fanambarana ny vaovao farany na hoe fil d'info official ny hoe efa vita ny taratasy ara-panjakana ahafahan'ny Starlink miasa eto Madagasikara mpamatsy internet amin'ny alalan'ny satelity. Izany Starlink zany moa dia efa niparitaka tamin'ny toerana maro tany ivelany ary ankehitriny moa dia vaovao tsara ho an'ny malagasy ity satria izany Starlink zany dia anisan'ny tena mora connexion ary tena zakany rehetra raha ny jifany izany connexion amin'ny Starlink izany. Noho zany dia vaovao tsara ho an'ny malagasy ity ary tena mety ho adversaire ny Telma sy Orange mihitsy ity zavatra ity. Fa ny tany Anosy be kosa dia jirama matimaty mila vonjy amin'ny jiro sy rano. Nanomboka tamin'ny 15 avril 2024 hatramin'izao dia tsy zarizary ny famatsiana herinaratra ho an'ny vahoakany Nosy mangitry ary efa ambolana maromaro koa no nijaly amin'ny resaka ranon'ny jirama. Iaraha mahita fa miakatra ny vidim-piainana nefa vokatra ny jiro tsy mandeha dia simba ny fidiram-bolam-bahoaka hoy ireo mponina any an-toerana ny tamin'ny alarobia voalohany volana May 2024. Mangataka ireo vahoaka ny Nosy be mba jerena farany izay aingana ny olany famatsiana herinaratra any amin'izy ireo. Hatreto dia mbola tsy tena mazava amin'ny vahoaka ny olany jirama ary voamaika mampametra-panontaniana azy ireo ny fandaminana ny délestage isaky ny fokon-tany satria misy tena matetika maty ary misy kosa tsy sahy-tapahana matetika hoy fanehoan-kevitra ireo olona. Zay moa ny mikasika an'izay koa dia apetraka antsika hatreo hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Gaby oye, tsao tsao.